antsika rehetra satrao fotoana manokana izay rahantsika eto izao indray araka ny fahitantsika omaly tao amin'ny petera faharotoko voalohany andiny fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra dia miteny amiko sy miteny aminao mpahary hoe efa nomeny antsika ny hery avy ao aminy ary izay hery avy ao amin'izay dia hery hitondra fitahiana eo amin'ny fiainantsika, hitondra fitahiana mba ahazoantsika ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Hitantsika omaly ihany koa fa samy menim-pahary tombonandro matoa velonainy sika amin'izao fotoana izao dia misy tombonandro efa voafaritra ho antsika tsiraray avy. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona ny hamenoko ny tombonandro izay nomenim-pahary ahy. Ao amin'ny Salamo 120 dia miteny amiko sy miteny aminao hoe 70 taona ka hatramin'ny 80 taona ny taona iainan'ny olona anankiray raha ny voalaza ao amin'ny soratra masina no raisintsika. Fa ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia hoe inona ilay namenonao ilay bocal mpiainanao. Mino aho fa isika izay nanaraka teto omaly dia samy efa nieritreritra ny momba ny fiainana nandritry ny tontolo andro. Ary amin'izao androany izao indray dia hijery manokana indray isika hoe rehefa mitsiry ilay vo izay nafafy tao anatin'ny bocal mpiainanao dia hiafara amin'inona izany zavatra nambolena izany. Araka ny teny izay hitantsika ao amin'ny Salamo 112 ihany dia mbola miteny amiko sy miteny aminao hoe mampianara anay anisan'ny andronay azahoanay foentry. Satria ao anatin'io 70 taona na 80 taona ny taona iainantsika io dia misy dingana tsy maintsy arahana ao anatin'izy io. Misy ny 9 volana izay hipetrahana ao am-boaka ary izay 9 volana hipetrahany zaza ao am-boaka izay mamaritra ny ho avy ny ray manontolo. Dia rehefa avy eo misy ny 30 taona izay iainana ao anatin'ny fahazazana sy ny fahatandrorana. Dia ny aina araka ny tokony ho izy amin'izay hoe fahazazana sy ny fahatandrorana izay ve ny olona anankiray raha te hiafara amin'ny fiainana tena izy. Satria ao anatin'io 30 taona ny fahazazana sy ny fahatandrorana io no mamaritra ny fahaiza-manao, io no mamaritra ny ara-ny tatsaina, io no mamaritra ny fahaiza-manao ny olona anankiray. Satria rehefa miakatra amin'ilay 20 taona faharoa eo amin'ny fiainana izy eo amin'ny fahalebiazana izany dia izao efa fiainan'ny fitadiavam-bolany ao. Izany hoe aoriana amin'ny 70 taona izany dia ny olona anankiray dia mikarama izy mba azo vola, mikarama izy mba anorina trano, anorina zavatra anankiray. Dia ny fahafahany manatanteraka an'izay ao anatin'ny 20 taona izany dia miankina be dia be amin'ny zavatra voarainy tao anatin'ilay 30 taona teo aloha teo. Satria araka ny bolana fitenenana malagasy dia misy an'izao fitenenana izao hoe tanora ratsy fiary, antitra vao ratsy loaka. Izany hoe ilay hoe ratsy loaka eto izany dia rehefa tonga ny 15 taona arak'ilay fahafantarantsika azy dia tonga amin'ilay fotoanany hoe demi-siècle hozy isitsika. Io demi-siècle io izany ao aorianan'ny 15 taona ny olona anankiray dia efa manomana ny taonan'ny fahanterana izy. Fahanterana izany izay efa miaina amin'ny vatana kanefa ny vatana no miaina fa raha olona tsara
fiaingana hatraty amin'ny fahaza zany hatrany amboaka mihitsy aza ny olona anankiray dia 10 taona zany izy ny ara-tsainy mbola matanjaka tsara mihitsy. Dia iankina ny zavatra be dia be mihitsy zany ilay fahafantarana hoe inona ny zavatra izay nampidiriko tato anatin'ny bokalina mpiainako. Fa raha te aomby isika izany dia miverina kely ao amin'ilay teny izay efa nentina teto omaly hoe raha te aomby ao amin'ny fiainantsika isika, voalohany indrindra ny ataontsika lara-pahamehana dia ny fivavahana mafana sy tena avy amin'ny fo. Iankina ny zavatra be dia be zany izay. Faharoa, ditantsika omaly ihany koa fa ny fandinihana lalina amin'ny baiboly, mifamakafakana fisaintsainana ny teny fikasana izay omeny pahary avy ao anatin'ny soratra masina izay ahafahany mifandray mivantana amintsika mamerina ny fahasoavana sy ny fitiavana ao am-pontsika dia tena ilaina amin'ny fandinihana amin'ny baiboly. Fahatelo dia ny fahatsapahanao an'izay fahasoavana nyraisinao izay, ny fahatsapahanao izay hoe dinga ny fanamarina nataon'i Jesosy eo amin'ny fiainanao izay, dia mitarika anao izay hizara amin'ny hafa eo amin'ny fiainanao ka hahatonga anao hitady sy hamonjy ny very. Fa ireo rehetrarehetrareo dia tsy afaka misaraka amin'ilay hoe manao ny ankohonana ho lara-pahamehana. Rehefa mipetraka ireo lara-pahamehana eo amin'ny fiainantsika ireo dia tadidio fa ilay rehaka eo amin'izao fiainana izao izay lazaina matetika hoe tsy mahasoa, tsy hoe tsy mahasoa ilay izy, fa apetrakantsika any amin'ny lara-pahamehana tsy izy ny toerana ametrahantsika ny tena izy. Fa raha itsika ny mametraka ny efa mipetraka tsara ao amin'ny bokalina mpiainantsika, mirindra tsara ny zavatra izay efa napetrakantsika teo amin'ny fiainantsika, dia izao ho fitahiana ho antsika reny rehetrarehetra reny mba ahatonga ny iraka izay ampanaovim-pary antsika ho lavirary. Ary amin'izay fotoana izay dia ho tsapantsika fa ny antony ny tenenan'i Jehovah amin'ny Genesis 1:5-20 hoe ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika araka ny tarehintsika, dia izao ho tsapantsika fa efa omeny pahary antsika isan'andro misahaza eo amin'ny fiainantsika, satria Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny. Ary araka n'izay hoe tahaka ny endriny namoronany antsika izay, dia izao mahalala ny tena sahaza ho antsika izy, mahalala ny mahasoa ny sambatan'olona izy. Ary rehefa mandinika an'io tenin'Andriamanitra io isika dia izao no voalaza amin'ilay toy ny io andininy io hoe Andriamanitra nahary azy lahy sy vavy no nahariany azy. Ary ao anatin'izay famoronana nataon'ny pahary ny Adama sy Eva izay tamin'ny voalohany dia izao nasondritorian'ny Adama Andriamanitra, fa rehefa avy eo izy naka ny taolatezany Adama mba hahafahany mamorona any Eva. Andriamanitra zany dia efa mahafantatra hoe ito no sahaza ho an'ny olona anankiray. Raha raisitsika amin'ny fiainantsika andavanandro andaony mba raisitsika kely amin'ny fiainana andavanandro hoe manao kiraro tsika zany izao, manao kiraro daholo tsika rehetra zany izao. Fa manao antsika raha ohatra ka pointure teriny anaovantsika amin'ny kiraro anaovantsika? Marary, mety tsy ho tonga any amin'ny tanjona irina akory ny tsika. Dia raha ohatra indray ka pointure malalaka indray ny anaovantsika dia mety anahoana ilay kiraro? Mitsotsoka mety hipitika hiala mihitsiny, dia ohatr'izay koa ny fiainantsika. Rehefa ilay tena pointure tsika, izany hoe ilay sahaza tsika avy amin'ny Jehovah no eo akaikintsika eo, dia hitanareo fa mifameno samihafa ny lahy sy ny vavy, samihafa ny toetra ny lahy sy ny vavy, samihafa ny mety fitsanganany sy ahavony sy ny mombamomba azy ny fitaizana samihafa. Fa izay fahasamihafana izay rehefa mifameno satria Andriamanitra no nampiray anazy dia
dia hitondra vokatra tsara eo amin'ny taranaka. Ato anatin'ity fanadihadiana anankiray natao ity dia misy an'izao teny izao hoe rehefa namorona ny olona mipahary dia nisy zavatra telo voajanahary na mitoeriny ao anatintsika ao. Ka ireo zavatra telo ireo dia mamaritra ny toetra maha-izy azy ny olona anankiray. Dia ao anatin'izay toetra izay zany rehefa nanao fanadihadiana, rehefa natao ny fikarohana zany dia natao hoe état le izy, zany hoe misy zany ny état ao amin'ny olona, misy ny état parent, misy ny état enfant ary misy ny état adulte. Ao anatin'io état parent sy état adulte io dia zao voalaza ao amin'ny Genesis 1:20 hitantsika teo hoe tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika, zany hoe ilay toetra n'Andriamanitra zany efa napetrany ao anatintsika ao. Ary izay toetra napetrak'Andriamanitra ao anatintsika ao izay dia ho alainy tahaka raha namorona ny Adama zao Andriamanitra. I Adama tonga dia olo-dehibe, le état zany parent zany tonga dia napetrak'Andriamanitra tao amin'ny Adama. Fa i Adama rehefa avy eo niteraka any i Adama sy Eva niteraka ny Kaina sy Abela, dia nakatahaka i Kaina sy Abela avy amin'ny fiainana izay niainan'ireo ray aman-drenindreo. Zany hoe ny état parent izany dia toetra voajanahary ahafahana mandray zavatra avy amin'ny modely eo anoloana, ka ny afatra voaray avy amin'ny retsim-pandrenesana dimy zany, avy amin'ny zavatra hitan'ny mason'le zaza, reny sofon'le zaza, amboloan'ny oriny amin'iny voalohany iny, dia mamaritra ny maha-izy azy ny zaza anankiray. Ka izay no mila mitandrina tsara isika, satria ny modely ny raisina avy amin'ny ray aman-dreny izany, ny modely avy amin'ny fanabeazana ny raisina avy aminao ry dada, avy aminao ry neny, avy amintsika zoko manodidina ny zaza anankiray. Dia zao izay no mamaritra, mametraka toe-pahalalana, toetra ahafahany mifandray, toetra ahafahany mifanerasera, toetra ahafahany mamerina indray eo amin'ny fiainany ny modely izay efa noraisiny. Ka mila mitandrina isika izany ao an-tokantrano ao. Raha miteny isika hoe inona ny zavatra niraisinao teo amin'ny fanabeazana niraisin'ireo ray aman-dreninao, niraisinao tamin'ny ray aman-dreninao, dia mipetraka amiko sy mipetraka aminao ny fanontaniana hoe inona indray zany zao ny modely tianao amenoana ny bocal mpiainan'ilay zanakao. Fa raha fantatrao hoe ny zavatra tsy tafiditra tao amin'ny bocal mpiainanao, fa ny fanirinao dia te hampiditra, te haneo modely vaovao tsara kokoa ianao, dia zao mila manamboatra tontolo iainana mifanaraka amin'izay zaza ianao. Izay le hoe raha hitanao hoe tsy nety ilay mitrerona, raha ohatra ka efa hita fa misy hira anankiray izay enitsika foana, raha toa tsy naomby ny fomba natao teo aloha dia zao mieza arenina izay zavatra izay. Satria inona ny antony? Ny état parent izany no mitahiry ny zavatra voaray sy ny zavatra rehetra ny ainana. Voatahiry io, ary izay le hoe hitantaratra any amin'ny zanakitsika indray izay zavatra izay ao aoriana kely ao, ka mahatonga ny olona anankiray anana faresen-dahatra, anana antoka eo amin'ny toe-javatra miseho indray eo amin'ny fiainany. Ka ny fanabeazana izay niraisin'le zaza, ny zavatra hitany masony, ny zavatra reny sofiny ao anatin'ny 2 taona ka hatramin'ny 9 taona zany dia mamaritra be dia be ny maha-izy azy an'iny zaza iny rehefa lehibe izy ao aoriana kely ao. Izay zany mahazava-dehibe ny fanabeazana, ny firaisam-po, ny fifanehoam-pitiavana eo amin'ny mpivady, ny fifanehoam-pitiavana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Satria rehefa haitsika
ny miaina haitsika ny mampita ny sary tsara avy amin'ny pahary izay efa ao anatintsika ao dia ho hitanao fa izy voa izay hitsiry ho lasa tsara tarehy ao satria ny zaza io no lasa lehibe io zaza io no lasa tanora rehefa avy eo zaza izy dia ankizy dia tanora dia lehibe dia antitra dia miverina indray rehefa avy eo mampita amin'ny taranaka ao aoriana indray rehefa avy eo tsarovy nefa fa nisy modely tsara napetraky ny pahary ao anatintsika ao fa nataony satana ny hevitra rehetra amtehana an'izany modely tsara izany nataony ny fomba rehetra atonga ilay zaza ho lasa tanora ilay tanora ho lasa olo-dehibe tsy tompon'andraikitra tsony eo amin'ny fiainany fa lasa ohatrany mandendeha ho azy izy eo amin'ny fiainany ka tsy afaka ny aneo modely tsara amin'ny taranaka ao aoriana indray dia potika amin'izay fotoan'izay ilay eta anankiray satria lasa mijanona ao amin'ity eta enfant ity ilay zaza anankiray satria tsy ampy ny fahafahany tompo izao ny voalaza ny ohabolana 2:20 hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza ka na rehefa antitra ary izy tsy ala amin'izany izany hoe ny fanazarantsika any zanakitsika dia misy fiatraikany lehibe ngeza be mihitsy eo maizy azy ny zaza anankiray ny fony zaza zany dia toy ny tany lonaka toy ny zavatra anankiray izay mbola tsisy ninninina ka izay rehetrarehetra ampaniritsika eo dia mamoa avokoa izay rehetrarehetra afafy eo dia mitsiry avokoa fa rehefa avy eo izy mahita amin'izay hoe inona no atao maniry be inona no atao vokatra be inona no tazomiko eto amin'ity tany izay misy aty izao no voalaza hoe ny eta enfant zany dia miankina amin'ny fihetsepon'ireo mifanerasera aminy izany hoe ny maizy azy an'ilay zaza izay efa nanomboka ny zavatra ny tsiry eo zany dia mahatonga ny zavatra anankiray aniry tsara eo amin'ny fiainany anankiray raha toetra ilay izy mahatonga ny toetra anankiray aniry tsara eo amin'ilay zaza hitombo tsara hivelatra tsara eo amin'ilay zaza dia miankina amin'ny tontolo manodidina izay mifanerasera aminy ka ny sakafo izay hoan'ny reny ny fahazarana izay ataony reny ny fanabeazana zaza ataony ray sy ny reny dia ny mbola any am-boaka ka hatramin'ny fitoana izany dia ny manome fahazarana ny zaza sy fampianarana azy anana fitondratena tsara isan'andro ary atonga anazy anao dingana tsaratsara kokoa isan'andro ny akamaroan'ny fandalinana natao zany dia manamarina milaza manamafy fa mandritra ny taona voalohany iainany no mamorona ny toetrany zaza iray ho lasa manana maizy azy mila mitandrina zany tsy hoe ineny ihany no anazatra amin'ny fanabeazana fa ianareo ray ihany koa dia manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiarahana eo amin'ny fifanehompitiavana eo amin'ny fahazarana izay atao isan'andro ao atokantrano ao satria miariary fa ny sotoavy na miabo amin'ny tsara na miiba ho amin'ny ratsy izay manenika ny tontolon'ny fianakaviana dia mitanandraikitra lehibe ary mamaritra ny fomba ifandraisan'ny zaza amin'ny hafandray ao ariana kely ao amaranana anazy tanteraka dia manasa antsika ray aman-dreny manasa anao izay mbola hiditra amin'izay sehatry ny maharay aman-dreny izay manasa antsika izay efa nandalo ny fahalebiazana sy ny hoe toeran'ny maharay aman-dreny fa efa dadabe
raha fantatrao fa misy zavatra tokony ho ampitaina amin'ny taranaka ho avy dia izao tady tio fa tonga amin'izao ny fotoana izany tsika amin'izao fotoana izao. Satria misy sotoavina be da be izay ny ainantsika na soa ny fiainantsika tsy tafapita intsony amin'ireo taranakitsika ty aoriana. Dia anjarantsika no mitady ny fomba hoe ahoana re ny ampiainana n'izany hoe ankizy mahalala fomba, ankizy manaja olo-dehibe. Amin'izao fotoana izao mantsy ny zavatra misy indraindray dia mampalahelo fa ohatrany mahalana ny ahitana ankizy mandalo anatrehan'ny olo-dehibe anankiray manao hoe azafady tompoko. Fa lasa ohatrany tonga dia mandeha ho azy izany ny ankizy amin'izao fotoana izao. Ary indraindray ara dia raha ohatra ka mandeha bus ianao dia ohatrany hoe tsy fahazarana intsony ve ilay hoe handeha mba hitsangana mba hanome toerana olo-dehibe anankiray. Eny fa na dia vehivavy be voka raha tsy miteny ny edy chauffeur hoe toerana voatokana dia indraindray ohatra lasa tsisy tonga saina ny amin'izay fametrahana ny hoe sotoavina tsara eo amin'ny fiainana izay. Ka andeha isika hiaraka hanao jeritodika satria efa misy zavatra tsara napetraka pahary ao amin'ny fiainantsika tsiraray avy ao. Fa manao ny fomba rehetra Satana anakonana an'izany zavatra izany. Fa ny fanirian'Andriamanitra dia ho feno fitahiana ny fiainantsika tsiraray avy. Ka ny tompony ahitantsika any amin'ny vonany eo amin'ny fiainantsika izy ary anampy antsika mba hivoaka mpandresy eo amin'ny ezaka ny fitazana, eo amin'ny ezaka ra-panahy izay ataontsika mba hatonga ny ankonantsika ho vonona hitsenan'i Jesosy eny amin'ny rano lanitra. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra tsara fo mahasinitra an-danitro. Misaotra anao satria bizaka taminay ianao androany. Teny taminay ianao fa misy adidy lehibe, misy andraikitra lehibe na apetraka ao aminay tsiraray avy. Dia ny hahatonga ny ankohonanay vonona hitsenanao eny amin'ny rano lanitra. Koa ampio ary izahay mangataka ny fiasan'ny fanainao masina ato anatinay mba hahatonga anay hahatsapa ho tonga saina amin'ny toerana izay misy ny tokantranonay tsiraray avy amin'izao fotoana izao ary amboly fahazarana tsara ao amin'izany ankohonanay izany. Miainga avy aminay reny izany mba hahatonga anay ho modely tsara ao amin'ny ankohonanay. Miainga avy amin'ny raim-pianakaviana koa izany mba hahatonga ny fifampitondrana, fifanajana ao an-tokantrano. Miainga avy amin'ny tontolo manodidina ihany koa izany rehetrarehetra izany satria rehefa feno fitiavana sy firaisapo, firaisan-tsaina, fifampiheverana ny tontolo manodidina dia tafapetraka ao amin'ny ankizy ny taranakay ny toetra tsara avy aminao pahary. Toetra feno fitiavana, toetra feno alemem-panahy, toetra feno fandeferana. Jesosy io, ampio izahay amin'izany tontolo mahafinaritra izay tianao hiainana izany. Ampio izahay ray aman-dreny, ampio izay olo-dehibe mba hahatakatra fa misy adidy lehibe tsy maintsy raisinay mba hahatonga izany toetra izany tafapaka amin'ny taranakay. Ka raha ho avy tsy ho ela amin'ny rano lanitra ianao Jesosy io dia hika mpandreseny izahay fa mpandresiny manana anao. Ka hiteny hoe indreto izahay sy ny zaza izay nomenao anay. Tonoina saingatana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen.